Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Amen. Ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io, misaotra anao izay mideranao mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao, noho ny fitiavanao tsy takatry ny sainay ka namezanao anay indray tombonandro iainana amin'ity andro anio ity. Ary dia mankasitraka mankatelina noho izany zahay noho ny alehiben'ny famindramponao. Aidinao ara Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ny fanainao masina, ho aminay tsiraray avy, haizanay mandray ny teninao, ary koa hahafahanay manitsy ny fiainanay ho araka ny sitraponao. Dia mitenena mandrakariva amin'ny alalan'ny mpanomponao, izay nofinidinao hanambara ny hafatrao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, tomponay sy mpanjakanay no anandratanay sy anaovanay izany vavaka izany. Halleloia. Amen. Manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ho amin'ny isa-tokantrano amin'ity andro anio ity. Ary dia ampifaliana sy ampitiavana mandrakariva no azahoako miatrano ao an-tokantranontsika, ary mahatsiaro ny teny Tompo hoe indro mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona, izay mandray ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao amin'ny ao ary hiara hisakafo aminy. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsy ahafahantsika mamakivaky ty anio ity indray dia amin'ny bokin'ny Fitomanina. Fitomanina toko 7, andininy 7:30, andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Fitomanina toko 7, andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Raha jerevantsika ity boky Fitomanina ity dia afaka milaza angambitsika hoe toboky tsy dia famakintsika matetika, kanefa fantatritsika mazava tsara fa i Jeremia mpaminany no nanoratra izao bokin'ny Fitomanina izao. Ary dia tiany Jeremia ho fantatry ny olona izay manaradia sy mino an'i Jesosy Kristy Tompo fa tsy very tanteraka ka tsy misy fanantenana intsony akory ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana, fa mila manana fanantenana amin'ny zavatra rehetra izay manaradia an'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Misy antony anankiroa mantsy no tokony hamelona ao anatintsika tsiraray avy izany mba hananantsika fanantenana izany. Ny voalohany dia fotoana fohy ihany no aharetan'ny fahatezeran'Andriamanitra, izany hoe noho ny fahotantsika zanak'olombelona dia tezitr'Andriamanitra. Kanefa kosa ny fitiavany dia lehibe, tsy manam-pahatamperana, tsy manam-pitsarana. Ary tahaka izay no nanjoa an'ireto firenena Joda reto, satria tsy nanary ny Joda akory Andriamanitra amin'ny maha-firenen'ny fanekena azy, fa mbola manana drafitra manokana ho azy Andriamanitra araka izany. Ny faharoa dia mila mahatsiaro fa tsara ny tompo ary be famindrampo amin'ireo izay miandry azy amin'ny mpanetretena sy amin'ny fibebahana. Tian'Andriamanitra ny haneho famindrampo amin'ireo izay hiara-ny fahoriana, na dia noho ny famaizana aza, rehefa nahatratra ny tanjona nikendrena azy ny famaizana natao azy ireo. Izany hoe tsika manaradia an'i Jesosy noho ny fahotantsika, noho ny tsy fahatanterantsika,
dia hampanalovon'Andriamanitra fahoriana sy famaizana isika, ary ao anatin'ireny fahoriana sy famaizana ireny no mitarika antsika hanetry tena sy bebaka mba handraisantsika ny famindrapo sy ny famelan-keloka ka hatsapantsika ny fahalehibiazan'ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Mila mahatsiaro itsika manaradia an'i Jesosy na izay mino an'i Jesosy Kristy Tompo fa indraindray dia andefasan'Andriamanitra fahoriana eo amin'ny fiainantsika, satria tsika matetika dia mikomy miady amin'Andriamanitra, kanefa tsaroa fa rehefa mikomy sy miady amin'Andriamanitra itsika dia mandefa ny famaizana Andriamanitra, ary rehefa mahatsiaro tena tsika fa diso eo anatrehany dia reny fahoriana ireny no mitarika fanavaozana sy fanatsarana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tsaroa fa isika izay mandalo fitsapana toy izany dia tokony hiaiky ny fahadisoantsika ary hangataka famelan-keloka sy haneho fahatokiana an' Jesosy Kristy Tompo izay hamela ny helontsika sy hanavao atsika indray. Tsy mahafaly an'Andriamanitra ry havako, tsy akory ny manasazy ny olona noho ny fahotany, fa manasazy izy mba hitehirizany lamina miorina eo amin'ny fahatsaram-pitondran-tena eo amin'izao tontolo izao. Ary ny farafanantenan'Andriamanitra dia ny hahatonga ny olona hiverina eo aminy noho ny fahoriana miantra amin'ny tenany. Ny olona mantsy rehefa tapidalakale tsy misy tsony hianteherana sy vahaolana dia tsy maintsy mitodika amin'ilay Andriamanitra nahary azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary izay no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra iray. Pahatsaroantsika moa fa Andriamanitra iray dia be fitiavana, ary izay no mahatonga izao loha hevitra izao hoe sitony mafy fa tsy misy tsony ny fotoana, sitony mafy fa tsy misy tsony ny fotoana. Izany hoe ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainantsika mafy, mangidy, fahoriana, fitsapana dia anisan'ny tady mahazaka hisintoman'Andriamanitra antsika ireny satria fohy dia fohy ny fotoana afaka hiverenantsika eo amin'ny indray. Tantara iray izay hitaritako ny saintsika zava-nisy tany Texasy tany États-Unis, nisy tovovavy kely anankiray, tanora dia tanora, 20 taona ity tovovavy ity, ary ny anjera tao anatin'ny lava-drano mirefy 7 metatra ity tovovavy ity, kanefa ny habean'ilay lava-drano dia tery teo amin'ny 20 sentimetatra teo fotsiny. Rehefa nisy nahita ny fianjeran'ity tovovavy ity tao anatin'ilay lava-drano dia niantso reto mpamonjy voina ny olona izay nahita azy mba hamoaka ity tovovavy ity tao anatin'izany lava-drano izany. Noho ny hateren'izany habean'izany lava-drano izany dia tsy nahita fomba izay hisintomana azy avy aty ambony ireto mpamonjy voina. Any nataony dia tsy maintsy nanao lavaka marin-drano, izany hoe horizontal par rapport ilay lava-drano reto mpamonjy voina. Nandritsy ny ora maromaro no nanaovana izany, kanefany dia tsy mbola tafavoaka tao ihany ny vatantenan'ity tovovavy ity satria tery dia tery ilay lalana sy ilay ataontsika hoe tunnel izay natao hamoahana an'ity tovovavy ity. Ny mpiasan'ny fitsaboana anankiray no niteny hoe sitony mafy fa tsy misy tsony ny fotoana, satria efa teo amin'ny 80 ora teo ny naharetan'ny famonjena natao, ka raha mbola hihoatra an'izay dia mety tsy ho velona intsony ilay zazavavy. Tao anatin'izay dia
ny teny ity karakara ara-pitsaboana ity hoe tsy maintsy ho tapaka na ho vakiana ny ranjon'ity tovavy ity mba hahafana mamonjy azy, ary dia nanao ny faraheriny ny mpamonjy voana mba hahafahan'ity tovavy ity ho tafavoaka tao anatin'izany lava-drano izany, ary koa mba tsy hitombony ny faratrana mihoatra indray. Manoloana an'izany tantara zava-misy tena marina izany dia moa tsy izany koa va ny mahazo antsika zanak'olombelona, moa tsy izany koa va ny mahazo antsika mpanaradian'i Jesosy Kristy Tompo, fa ny fiainantsika nge matetika dia tafanjerintsika ao anatin'ny lava-drano tsy misy mpamonjy voana, fa kosa Jesosy Kristy Tompo ilay mpamonjy, ilay mpanafaka no manatsotra ilay tanany mba hamonjy antsika tsiraray avy. Ary tsaroa fa rehefa tafalatsaka ao anatin'izany lavaka izany tsika, ao anatin'izany lava-drano izany tsika, ao anatin'ny fizahan-toetra sy ny fakam-panahy, dia tsy manana hery na manana fahafahana antsika tsiraray avy hamonjy hanafaka ny fiainantsika, hamoaka antsika ao anatin'izany lavaka sy fotamandrevo izany. Ary ny fahatsapantsika izay fahabangana, ny fahatsapantsika fa tsy misy afaka hamonjy antsika izay no zava-dehibe mila handraisantsika ilay tanany Jesosy Kristy Tompo. Ary matetika nefa antsika dia manadino satria variana ao anatin'ny fahotana, variana ao anatin'ny fahafinaretana izao tontolo izao izay manangeja antsika, izay mahatolafika antsika. Iza ary no afaka hanafaka antsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izy no misintona antsika mafy ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fizahan-toetra, ao anatin'ny zavatra maro samihafa izay tsy ahitantsika vahaolana, satria tiantsika izy ary te hamonjy antsika ao anatin'ny fahoriantsika mba hahatsiarovantsika ny fisiany sy ny fahavelomany. Ry havako malala rehetra izay mihaino izao vatsy izao, itsika izay mpanaradia sy mino an'i Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no afaka hisintona antsika mafy amin'ilay tady mahazakany ny fitiavany mba hanafaka antsika ao anatin'ny zavatra maro sy ny paralizia rehetrarehetra izay mahazo antsika kristianina, mba hahafahantsika manakaiky sy manantona azy bebe kokoa. Ary tsarovy raketo ao anatin'ny fosiny saina mampanahy antsika fa ilay Jesosy Kristy Tompo mihitsy no efa nanolotra ny ainy ampitiavana, ampanetretena mba hamonjy antsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsika nefa mila mahatsiaro fa ny zavatra izay manjo sy manjady eo amin'ny fiainantsika dia fitsapana sy fizahan-toetra mba hanehoany ny heriny sy ny voninahiny eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Mahireza mahatanjaha fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo. Eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Fa afaka isika. Misaotra indrindra Jesosy tamin'ity andron'io ity satria mampatsiahy anay ianao fa ny fahoriana izay miseho amin'ny fiainanay dia
noho ny fahotanay sy ny adalanay ary ampandalovinao amin'ireny tokoa ny zahay mba hahafahanay mandray ilay tananao, hahafahanao Jesosy misintona anay ao anatin'ny fotamandrevon'ny fahotana sy ny adalana sy ny fahankafizana izao zavatra mandalo izao. Reheto ary izay Jesosy eo mibebaka amin'ny fona mandadilahady eo anatrehanao. Vonjeo, afao satria fantatray fa ianao irery ihany no namita ny famonjena ho anay tsiraray avy amin'ny lafim-piainanay na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana. Ampianaro izay hitazona sy fikitra ilay tananao feno olatra ary koa Jesosy hatsiaro ny halehibeny fitiavanao satria ianao dia tia ary rehefa mibebaka sy mifony izahay dia mandray ny famelan-keloka avy aminao ary dia manana fo sy fiainana vaovao indray dia natsanganao mba olom-baovao eo aminao. Misaotra mankasitraka mankatelina noho ny halehiben'ny fitiavanao. Raiso ny tsotra amin'izay atolotry Jesosy Kristy Tompo ho antsika tsiraray avy manao hoe tsy olombelona aho fa Andriamanitra ary tsy anontolo fo aho fa ny fitiavako sy ny famindraboko no arotsako aminareo tsiraray avy. Mankasitraka ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ho anao ny dera sy ny ajan'ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Aleloia. Amen.